Faly miarabantsika rehetra zay manaraka n'izao fampianarana zao ndray zahay androany. Ny pasteur Mahery Razafindralambony mbola mitondra ny fahasoavana ho anao ao tokantrano. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny anokatra ny masom-panahintsika ka hitondra fahatakarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra indray ny amin'ity leson'androany ity. Ito isika nianatra ny fanjakana rivotaona. Ny atomboka tamin'ny adin'ny Ara-Magedona ny lesona tamin'ny heriny satria eo amin'ny faran'ny adin'ny Ara-Magedona Jesosy Kristy no ametraka ny fanjakany dia ny fanjakana rivotaona zany. Maina aloha isika nion'ny Eofrata ao amin'ny Apokalipsy toko 4:12 dia andeha amin'izany nion'ny Eofrata zany daholo ny miaramila ny gouvernement mondial miaraka amin'ny miaramila amin'ny firenena mikambana andeha hanafika ny Israely. Mbola tsy nohazavaintsika tamin'ny heriny hoe ahoana tokoa moa no haritran' izany on'ny Eofrata zany. Fa minaniana lehibe io satria tamin'ny 13 Janoary 1709 ny gazety The Indianapolis Star dia namoaka lahatsoratra fa ny firenena Turkia dia nanajanona ny fikorinan'ny on'ny Eofrata nandritra ny 2 volana. Ny zava-nitranga dia nanamboatra barazy lehibe atao hoe Dataturka ny Turkia na Antaturka koa ny filaza azy. Nandritra ny on'ny Eofrata io nandritra ny 2 volana. Zany hoe maina teo ny on'ny Eofrata nandritra ny 2 volana. Ny dikany tiana lazaina eto dia nanomboka tamin'ny taona 1709 zany dia azo tanterahana tsara io faminaniana ao amin'ny Apokalipsy toko 4:12 io hoe maina ny on'ny Eofrata na hoe ritra ny on'ny Eofrata. Amin'izao ora tenenantsika izao dia afaka mandefa sy manidy an'io barazy io, io firenena io dia ny firenena Turka izany arak'izay tiany anaovana azy. Laza ny Baiboly avy eo ao amin'ny Apokalipsy toko 4:17 fa ny Trinité-ny Devoly izay efa hitantsika tamin'ny heriny fa Satana ny lohany, ilay président mondial ny faharoa ary ilay mpamina ny sandoka lehibe izay ataon'ny Baiboly hoe biby faharoa izay hitarika an'ilay fivavahana ekumenika lehibe maneran-tany ny fahatelo dia anangona ny miaramila n'izao tontolo izao hiady amin'ny Israely reo Trinité-ny Devoly voalaza ireo. Olay teny eo amin'ny Apokalipsy toko 4:17 sy ny 4:14 hoe ary nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe an'Andriamanitra tsy toa. Isy fanahy maloto telo zany mivoaka amin'ny vavan'ireo Trinité-ny Devoly ireo ampanaiky ny firenena rehetra amin'izao tontolo izao dia anomeny miaramila ireo hanafika ny Israely miaraka amin'ny miaramila ny international. Dia rehefa voatosika ho resy any amin'ny sisin'ny ranomasina ny Israely fa ho resy dia hivoaka Jesosy Kristy hiady amin'ireo. Eo no fiavian'i Jesosy Kristy dia anaraka azy avy ato aoriana ny fiangonana. Ny fiangonana eo spectateur fotsiny fa tsy hiady akory fa Jesosy Kristy ihany no hiady. Ny miaramila jiosy sy ny vahoaka jiosy andohalika sy ekoaka aminy. Ny miaramila n'izao tontolo izao izay rehetra tsy nandray ny filazantsara kosa dia ho itsahany ao Ara-Magedona dia ny famiazana lehibe izay lazain'ny Baiboly fa fahatezeran'Andriamanitra zany. Hoy ny Apokalipsy toko 7:15 hoe ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby ary izy no manitsaka ny famiazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Tsy misy famonjena azo atao tsony zany eo atsika jentilisa izay tsy tafakatra fa fitsarana mahatahotra no miandry azy. Hitodika amin'ny jiosy amin'izay Jesosy Kristy eo vao ahita ny miaramila jiosy sy ny vahoaka jiosy ny olatra eo amin'ny tanan'i Jesosy Kristy sy ny tongony. Hoy ny Zakaria toko 7:10 mantsy andinin'ny 9 hoe dia isy anao aminy hoe ka inona itony ratra amin'ny tananao itony dia avaliny hoe naratra tao an-tranon'ny sakaizako ireny. Eo vao hiala ny fahajambana ara-panana azo an'i Israely. Alala izy fa ailay ny fatsihany teo amin'ny azo fijaliana no ilay Mesia. Ny jiosy tokoa mantsy dia tsy nino mihitsy mandraka androany fa Jesosy Kristy no ilay Mesia. Satria ny dikany hoe Mesia na i Kristy dia Jehova ihany no midina ho mpamonjy
araky ny lazainy Jehova ao amin'ny Isaia 7:7 andininy 1:1 manao hoe izao de izao ihany ny Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. De ao amin'ny Isaia 5:7 andininy 2:20 Jehova milaza hoe mijery ahy de ho voavonjy ianareo ry vazan-tany rehetra fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Midika io teny io fa Jehova ihany no hidina nanao ny famonjena fa tsy Andriamanitra hafa. Ka nandrasan'ny Israely de hoe ho avy amin'ny fomba manetriketrika be Jehova rehefa hanao an'io famonjena io, zay no nandrasany hatramin'izay. Kanjo tsy napozy ny planin'Andriamanitra hoe tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Jehova tao an-tranon'omby izy niteraka, ny tafinofo atao fanatitra mba ahatanterahany zany famonjena lehibe zany. Tsy araky ny neveran'ny jiosy azy ny fahatongavany Mesia, zavatra tena hoe spectaculaire be ny nandrasany fa tsy zazakely tonga tao an-tranon'omby. Hitany nahantra Jesosy Kristy avy eo satria tsy nanana zay nipetrahany lohany izy hoy ny Mateo 5:20. Mpandrafitra izy hoy ny jiosy tamin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 4:7 hoe tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahin'i Jakoba sy Jose sy Jodasy sy Simona va ile ty, ary tsy eto amintsika va ireo anabaviny, de tafitohana tamin'izy. Tsy mino mihitsy ny jiosy hatramin'izao fa Jesosy Kristy no Mesia, fa eo amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy Kristy vao ahita ny jiosy ary alala ny lava-pantsika seho an'i Jesosy eo amin'ny tanany sy eo amin'ny tongony fa ay efa tonga tamin'ilay Mesia 2 arivo taona lasa, de ilay nifatsihany teo amin'ny hazo fijaliana satria tsy nino azy izy. De eo izy vao hibebaka, anao hoe tena mibebaka zay Jesosy fa ay tena jamba tokoa zay hatramin'izay, ay ve ianao ihany no ilay Mesia? Hoy tokoa mantsy Jehova ao amin'ny Zakaria 2:2 hoe ary ahidiko amin'ny taranaky Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefonina izy. Hitanao, io no milaza fa Jehova ihany no midina nanao ny famonjena ny tafinofo olombelona mba ho alatsatra eo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjenantsika. Eto zao de Jehova no miteny hoe hijery ahy izay nolefonina izy. Iza nefa nolefonina teo amin'ny hazo fijaliana? Jesosy Kristy. De hitomany azy ny jiosy no nandavany azy nandritra ny 2 arivo taona. Fantatrao ve hoe inona ny ataon'i Jesosy Kristy rehefa tena misy olona mitomany azy ka mibebaka? Mazava ho azy fa amelan'ireo izy ka ampiditra azy ireo amin'ny fanjakana arivo taona. Eo no manomboka ny fanjakan'Andriamanitra fizika, fa ny fanjakan'Andriamanitra ara-panahy kosa de efa nanomboka tao anatin'ny olona zay nanaiky nandray ny filazantsara, nanomboka tamin'ny andro Pentekosta latsahan'ny fanahy masina ka mandraka ankehitriny de niditra tao anatintsika zany fanahy masina zany. Hoy ny Lioka 7:20 andininy 1:20 tapany 2 hoe fa indro ny fanjakan'Andriamanitra de aminatinareo. Oravatra eo ny fanjakan'olombelona ary Jesosy Kristy no mpanjaka manomboka eo. Hoy ny Daniel 7:7 milaza azy hoe mbola nijery any aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no mipetraka teo. Hitsahatra eo ny fanjakan'izao tontolo zao ny Daniel 7:7 zay manao hoe ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibeazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra de omena ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakana de fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra de anompo sy ano azy. Omena ny olom-boafidy izay nateraka indray marina de izay nateraky ny rano sy ny fanahy araky ny anarantsika hatramin'izay foana. Ny fanjakana de anjaka hiaraka amin'ny mandrakizay isika, miaraka amin'ilay nofo maharitra mandrakizay, nofo tsy mety lo intsony, tsy mety maty intsony. Ny mandat présidentiel ny fanjakan'izao tontolo zao itsika de 4 taona na 5 taona, fa ny an'i Jesosy Kristy manomboka 10 taona eto amin'ity tany ity ary mitohy mandrakizay avy eo. Hoy ny teny teo hoe ny fanjakany de fanjakana mandrakizay. Hoy ihany ny Apokalipsy 5:7 tapany 2 sy ny 10 milaza azy hoe fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ao an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy.
tsy mijanona eo amin'ny arivo-taona eto tany andry hoy isika teo zany fanjakan'Andriamanitra zany fa mitoy mandrakizay ao Jerosalema vaovao araky ny Apokalipsy 1:20 hoe ary ny voninahitra sy ny haja ny firenena maro dia hoentina ao anatin'ny Jerosalema vaovao ny resaka eto dia ny lanitra izay resahantsika ombieny fanantenana mahafinaritra ho azy ho anao zany raha hikatsaka ihany tsy aloha ve mikatsaka fanjakana mandrakizay fantatrao ve fa zao ianao mianatra ny tenin'Andriamanitra mandalo fizahantsoetra zao dia formation ho anao zany idiranao ny fanjakana arivo-taona aloha ny formation lehibe ataontsika zao dia ny tiany rahalahintsika ary tsy ny rahalahintsika ihany fa tsy maintsy tiany fahavalontsika koa isika satria tena fitiavana sy fahandriam-pahalemana marina no hitranga ao amin'io fanjakana io dia mila manao formation dian'izao tsika. Hoy ny Isaia 2:4 hoe ary tsara ny adiny jentilisa izy ka ampiaiky firenena maro dia nefiny saba no fangady ireny ary ny lefiny ho fanetezam-boloboka ny firenena tsy hanaingany sabatra hifanely na hianatra ady intsony. Tsy hisy miaramila tsony mba azonao an-tsaina ve ry havana zany hoe arivo-taona tsy hisy ady na dia iray aza eto amin'ity tany ity. Tena afinaritra zany satria ny mpanjaka ny fahandriam-pahalemana no hitondra dia Jesosy Kristy tena fahandriam-pahalemana tanteraka zany. Hoy ny Isaia 1:20 hoe ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifà iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy, ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina amin'ny lolo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono aninjitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny mena rano, ary tsy andratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina izy fa ny tany ho enika ny fahalalana an'i Jehova tahaka ny nanarona ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Tsy izy biby efa mony sy fampinana intsony ary tsy atahotra biby tsony ianao fa hilalao hiaraka aminy. Ny 9 sy ny 10 manao hoe ho feno ny fahalalana an'i Jehova ny tany. Inona zany ho ianao? Diavy ny fahavalonao, tena fandriam-pahalemana feno ny voninahitr'Andriamanitra, feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Ndao jerentsika hoe izavy ary no hiditra amin'izany fanjakana arivo-taona zany. Mazava ho azy fa ireo olom-boafidy niakatra ny tsena azy teny amin'ny raho any lanitra aloha ny voalohany. Novaina tamin'ny ray mpiamasoka mitafy amin'ilay nofo tsy mety maty sy tsy mety loha intsony atao hoe corps de résurrection na corps de gloire. Ilay nofo nitafian'i Jesosy Kristy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty zany, manjavona amin'izay tiany anjavonana ary mipotra amin'izay tiany hipotrana. Anjaka hiaraka amin'i Jesosy Kristy ireo satria ho mpanjaka sy mpisorona izy ho ny Baiboly teo. Iza kosa ary ireo olona anjakana? Ny Israely sisa velona amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy tompo io no manaraka hiditra ao. Tsy hovana tahaka ny olom-boafidy ireo fa mbola hijanona nofo sy raha ihany ho isika teo. Iza koa no manaraka satria mbola misy olona amin'ny firenena jentilisa koa tany sain'ny Baiboly fa hovonjena hiditra ao. Ny Isaia 1:1-1:1 aloha ny anankiray olona hiteny ary amin'izany andro zany ny tompo dia mbola aninjitra ny tanany fanondroany anavitra ny olony izay mbola sisa avy any Syria sy Egypta sy Patros atsimon'ny Egypta zany sy Etiopia sy Elama dia ambonin'ny golfa persika iny no misy azy, sy Sinara Babela taloha io, sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina. Ny Daniela 7:1-2 sy ny 12 koa no manaraka izay milaza hoe dia mbola nijery any aho no ny feo mitenin'ny opapana ny tenenin'ilay tandroka. Eny, nijery aho ambara-pamon'ny biby ka nolevonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehatra izy, ary ny amin'ny biby sasany dia nisorona tany ny fanapahany nefa no ala vaina ihany ny andro iainany mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana. Milaza io teny io fa amin'ny fotoana izay anipazana ilay président mondial sy ilay religion mondial any amin'ny fary afo, zany hoe amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy Kristy ametraka ny fanjakana zany,
de ny biby sasany zany hoe ny firenena ambony tiana lazaina amin'io zay efa niarahantsika nianatra tany aloha tamin'ny Daniela toko 7 io de tsy izy ireo fa ny liona de ny anglisy, ny voromahery de ny amerikana, leoparda sy ny elaborina de ny almanina sy ny frantsay miaraka. De isy olona koa zany am'ireo firenena voalaza ireo mbola hiditra amin'ny fanjakana rivotaona arak'ilay teny teo hoe mbola noalavaina ny andro iainan'ireo firenen'ireo mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana hatrany amin'ny fanjakana rivotaona ny dikan'izany. Raha maharaka tsara ianao de tokony hipetraka amin'ny fanontaniana hoe fangamo tsy efa nangoniny anjely daholo ny olona rehetra zay tsy nandray ny filazantsara de natsipony any Aramageddona ho itsahan'ny tompo ao araka ny fampianarantsika tamin'ny heriny sy teo aloha teo. Satria raha tonga Jesosy Kristy hoy ny baiboly ao amin'ny Tesalonianina 2 toko 1:7 tapany 2 sy ny 9 de amaly amin'ny afo midedadeda izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy tsy manaiky ny filazantsara ny tompontsika. Ireo tsoparifary tsy nandray ny filazantsara ny tiana lazaina eto. Ka mbola iza ndray zany ireo olona zay hiditra mbola hitafy nofo sy rà amin'ny fanjakana rivotaona ireo. Rehefa nandinika ny fomba famonjen'Andriamanitra tao amin'ny fidiran'i Israely tao amin'ny tany Kanana sika de nahita fa naringan'Andriamanitra daholo ny lehibe zay tsy nino fa ny zaza sy ny zatovo tsy manatsiny kosa de nampidiry niaraka tamin'ny Josoa sy Kaleba tao amin'ny tany Kanana. Azo eritreretina na de tsy voasoratra azy zany fa mety ho izany mihitsy no hitranga amin'io fotoana io. Mety hanao taranaka vaovao Andriamanitra amin'ireo firenena voatanisy ireo de ny zaza sy ny zatovo tsy manatsiny hiditra nofo sy rà ao amin'ny fanjakana rivotaona. Rehefa manao katsikady sika de mahatratratra any amin'ny 2 miliara eo no isan'ireo mponina hiditra amin'ny fanjakana rivotaona ireo. Mbola nofo amandra ireo ary tena ampy tsara fenon'ny tany zany mandra-patapitry ny rivotaona. Izaho sy anao zay nandray ny filazantsara kosa de anjaka amin'izy ireo, anjaka amin'ny firenena maro miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Anao ahoana kosa raha ny momba ny Israely zay mbola nofo sy rà koa izy isika tany aloha ary hiditra amin'ny fanjakana rivotaona ary tsy hovana mitovy amin'ny olom-boafidy akory. Ny Romanina toko 1:20 no milaza azy olona hiteny hoe ary amin'izany de hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsi-panahy amin'ny Jakoba izy. Hovahana amin'izay ny voaly mandrakotra ny fahajambany ary hovonjena izy. Fa ny vaovao ratsy ho azy aloha de levona ny roapatelo noho ny Zakaria toko 7:20 sy ny 7. Olona hiteny hoe ary ny amin'ny tany rehetra ho Jehova, ny tanin'ny Israely rehetra ny resaka eto fa tsy ny tany globe rehetra akory. Ny andro tokony de ho aringana ho faty eo fa ny ampahatelony sisa no avelao kosa ary ho entiko miditra amin'ny afo ny ampahatelony ary ho arendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy ary izahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena izy iantso ny anarako izy ary izaho amaly azy, izaho anao hoe oloko izy ary izy anao hoe Jehova no Andriamanitro. Ny roapahatelony zany de ho ringana ary ny ampahatelony kosa de ho sidraina ao anatin'ny fahoriana lehibe sy ny adin'ny Aramageddona ka zay sisa velona zany no hiditra nofo amandra amin'ny fanjakana rivotaona amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny apôstôly 12 no anjaka sy tsara azy ireo amin'izany. Omantsy Jesosy Kristy tamin'ny Petera rehefa nanontany azy Petera tao amin'ny Matia toko 7:20 andininy 7:20 sy ny 7:20 hoe indro zay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao ka inona ary no azonay. Fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana fanjakana rivotaona io ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany ny voninahiny zanak'olona ianareo koa izay manaraka de hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'i Israely 12. Afinaritra amin'izany nijery ny apôstôly 12 hipetraka ao amin'ny seza fiandrianany 12 ka njaka sy tsara amin'ny Israely mandritra ny rivotaona. Ny zavatra azo lazaina koa de ho lava andro ny olona ao amin'ny fanjakana rivotaona io. Hoy ny Isaia toko 5:20 ary na de ny zaza minono any aza de tsy ho fohy andro ary tsy hisy antom-panahy zay tsy nahatapitra ny androny fa mbola zatovy ihany zay maty na de efa 100 taona azy.
iverina ohatrany tamin'ny andro ny Adama zay maharitra 700 taona zany ny olona am'zany fotoana zany, ny olona mbola nofo sy raha, ka raha misy olona maty eo amin'ny 100 taonany de mbola lazaina fa tena maty tanora izy am'zany fotoana zany. Zany ny fiainan'ny olona ao amin'ny fanjakana rivotaona. Hoe havana malala, ny tokony ho ataoko sy no ataonao de ny anao an'izay ho afany mihitsy mba hidirana n'izany fanjakana ho apetraky ny tompo zany. Tsy misy dika ny ainantsika teto ry havana raha efara ny fahaverezana mandrak'izay toy an'ny tantarantsika. Efa kaiky zany fotoana ametrahana ny fanjakan'Andriamanitra zany ary tsy lavitra intsony zany. Efa hitantsika tany amin'ny fampianarana rehetra tany aloha fa efa tena miditra amin'ny akatoko ny 7 taona alohan'ny fametrahana an'izany fanjakana zany tsika zao, satria efa miaraka mifanantona daholo ny famantarana rehetra. Hoy ny Petera voalohany 4:7 hoe fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilesa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanindrindratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanimpotsampy izay fady indrindra. Te hisintona ny sainao amaneritreritry ao androany hoe ampy zay ny andro lasa, kely sisa ny fotoana ananantsika. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao hoe mbola olanitsika amin'inona ny fotoana omen'ny tompo atsika raha azontsika tsara ny fampianarana. Hatramin'izay ianao mety niara-niasa tamin'ny devoly mihitsy, nandeha tamin'ny fanindrindratsy sy ny fisotrotoka sy ny fanimpotsampy, ny fijangajangahana, ny ota rehetra mba amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fiarah-miasa ny devoly zany mazava ho azy. Mety nataonao tamin'ny tsy fahalalana zany, fa tonga kosa ny fotoana ankehitriny miantso anao ny tompo, te hiara-iasa aminao izy. Ny fanindrin'ny tompo indrindra ry havana de ny ahita olona maro hitsena azy eny amin'ny rahona lanitra rehefa tena tonga tokoa izy. Tsy anara-piangonana no hiakatra hitsena ny tompo fa izay nandray ny rana latsany tao an-Kalvari. Ka rehefa tonga izy de izany rana latsany zany ny jereny. Ahoana ny andraisana an'le raha? Tsinona fa ny filazantsara ihany. Satria ny filazantsara hoy tsika de tsy ny hoe ny tenin'Andriamanitra fotsiny na ny hoe ny fitorinan'i Jesosy Kristy na ny famonjena fotsiny, fa ny Baiboly de manana fahamaritana mazava tsara ny atao hoe filazantsara. De ny Korintianina voalohany 5:1 ka hatramin'ny 4 zay milaza fa ny filazantsara de Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nalevina ary Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty. Tsy hoe rehefa vitan'i Jesosy akory ireo dingana telo ny filazantsara ireo de voavonjo azy am'izao ny olona rehetra, fa izay mandray sy miorina ary mitazona tsara n'izany no voavonjy. Olona iteny ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara zay nitoriako taminareo sy niraisinareo sady iorenanareo ary amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo. Hitanao, tsy maintsy raisina de iorenana de tanana tsara zany filazantsara zany mba amonjenatsika de ny fahafatesan'i Kristy sy ny nandevenana azy ary nitsanganany tamin'ny maty. Ny fandraisana ny fahafatesan'i Kristy de ny fahafatesantsika amin'ny otatsika. Maty Kristy no ny fahotantsika de isika kosa maty amin'ny otatsika. Amin'ny alalan'ny fibebahana no anatanterahana an'izany, maty amin'ny ota. Zany hoe manapa-kevitra mitododo amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fa miala kosa amin'ny sitrapon'ny nofo. Raha maka ohatra amin'ny tenako de izaho taloha de tena olona niaina tao anatin'ny filibana tanteraka. Nataoko daholo ny aksesoara rehetra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra manaraka an'izany filibana zany. Fa rehefa nitoriana ny filazantsara sy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy de nahatsapa fa maty Kristy noho izany fahotako zany, ka de tsy maintsy maty amin'izany otako zany koa. Nanomboka teo de nanapa-kevitra ny bebaka hiala amin'ny ratsy fanao rehetra fa hitododo kosa ny tena sitrapon'Andriamanitra satria te hitsenan'i Jesosy Kristy ary teo any an-danitra miaraka aminy mandrak'izay. Zany natao hoe fibebahana, fandraisana ny fahafatesan'i Kristy. Maty ny amin'ny ota no filaza azy, tsy miny manota intsony fa maty ny amin'ny ota. De rehefa maty de tsy maintsy alevina. Zay indray no hevitra ara-panahin'ny Batisa izay fandevenana ny otatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fandevenana de fanaporofona fa tena tsy amerina intsony satria ny zavatra alevina de maharikoriko ny manafongatra azy indray. De zay no hevitra ara-panahin'Andriamanitra ny an'ny Batisa, fandevenana mihitsy ny fiainantsika ratsy taloha
mba tsy hiverenantsika amin'ny tsony, mba arikoriko antsika zany fiainantsika taloha zany. De zany ny fandraisana sy fiorenana amin'ny fandevenana ny Jesosy Kristy, batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nalevina izy 3 andro tao am-pasana, isika kosa alevina amin'ny batisa amin'ny ranobe amin'ny anarany mba ho famelana ny helotsika. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 2:7 hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo. Eo ny fotoana hamafan'Andriamanitra ny otatsika rehetra, vao sasa madio ny olona vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, vao vela heloka satria ny rahan'i Jesosy Kristy no mamafa azy tanteraka ao anatin'ny ranobe anaovana batisa io. Ny dingana farany dia ny fandraisana ny hery ny batisan'ny fanahy masina, izay fanekena ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Satria rehefa mivoaka avy ao anaty rano ao ilay olona avy natao batisa dia mbola hifanena ny fakapanahy ihany, dia tsy maintsy omena ny hery ny batisan'ny fanahy masina izy mba hahavitany ny azona an'izany. Rehefa avy natao batisa dia mbola nifanerasera tamin'ireo namako Piliba niaraka tamiko tany aloha ihany, dia mba hanoerako an'izany tsy hiverina aminy intsony, dia nofenona ny herin'ny fanahy masina mba tsy hiverenako intsony amin'izany, fa havita hitsangana hijoro vavolombelona amin'izy ireo kosa, hijoro satria tsy vita n'ity nofo ity zany miady amin'izany, fa ny fanahy masina ao anatitsika no hanoerantsika an'izany. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 1:9 hoe hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Tonga olom-baovao rehefa nandalo ireo dingana telo ireo satria Jesosy Kristy no nanova. Tonga pastera mitory-teny aminao zao zany natao hoe ateraka indray na ateraka fanindroany. Hoy Jesosy Kristy tamin'ny fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy tao amin'ny Jaona toko 7:7, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa nanontany Nikodemosy hoe atao ahoana zany, dia hoy Jesosy ao amin'ny 5 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Io le fandraisana ny filazantsara, ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny ateraky ny rano dia mibatisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy ilay rano no lehibe no le olona mba hatanteraka n'ilay teny hoe ateraky ny rano, satria raha kely no le olona ilay rano dia tsy tanteraka ny fahaterahana. Ao aoriana ny fibebahany zany, ary ny ateraky ny fanahy kosa dia ny fandraisana ny batisa ny fanahy masina miaraka amin'ny porofo miteny ny fiteny tsy fantatra foana io isika tany aloha. Efa nyresantsika teto lavabe foana zany fa tsy hiverenantsika intsony androany. Zany tompoko no fanekena ny filazantsara na ny fandraisana n'ilay rà tao an-Kalvaria. Hoy ny Jaona 1:5-7 hoe izy lay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà, ary ny fanahy ny manambara, satria ny fanahy ny fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà, ary mifanaraka tsara izy telo. Misy telo izay manambara an'i Jesosy Kristy io ny Baiboly: ny rà, ny rano ary ny fanahy, ary mifanaraka tsara izy telo. Ny rà dia mandrakotra ny otatsika rehefa tena mibebaka marina tsika. Ny rano dia anaovana batisantsika amin'ny batisan'ny ranobe, ary ny fanahy dia mameno ny fotsika rehefa tena mandray ny batisan'ny fanahy masina isika. Dia hoy ny Baiboly teo hoe mifanaraka tsara izy telo, dia ny rà sy ny rano ary ny fanahy mifanaraka tsara amin'inona mazava ho azy fa amin'ny fandraisana ny filazantsara na amin'ny fahaterahana indray. Zay no nahatonga an'i Jesosy nilaza tany aloha hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Jaona 7:5 efa hitantsika teo, satria zany no andraisantsika n'le rà tao an-Kalvaria amin'ny alalan'ny filazantsara, satria mifanaraka tsara ny rà, ny rano ary ny fanahy. Rehefa tonga Jesosy Kristy ametraka ny fanjakana, io rany io nijereny eny amintsika. Ny dikany dia ny hoe nandray ny filazantsara ve isika. Averina foana ny Tesalonianina 2:1-7 tapany 2 sy ny 9 milaza hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda, amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika.
tena niaritra ny mafy tokoa ny nofon'i Jesosy tompo nanao an'izany famonjena lehibe na natanteraka an'izany filazantsara zany nandatsaka ny rany tao a-Kalvari na tonga azy nanao tao a-Getsemane hoe raika eo raha azo atao aoka esorina amiko ty kapoaka ity Mateo 4:27 zany tsy maintsy ny aretany anefy zany nitondra ny mafy indrindra izy ho famonjena azy ianao ka tsy maintsy raisitsika teny zao fa havelomantsika zao zany raha nalatsany zany izay ny aretany mba hamonjenatsika ry havana satria raha tsy hitany eny amintsika zany rahany zany rehefa iveriny izy de isika ndray no hiaritra ny hafa midedadeda mandrak'izay arak'ilay tenin'Andriamanitra nivakitsika teo tsy maintsy raisitsika sy orenatsika zany famonjena lehibe sarobidy zany ary tandrematsika fatratra mba tsy ho voalatsy any amin'ny elo mandrak'izay ny fanahintsika hoy ny Hebreo 2:7 hoe ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika de ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no amafiny izay nandre tamintsika kosa te handositra ny loza ho avy ve ianao ka hiditra ny fanjakana rivotaona ary hiara-anjaka amin'ny Jesosy Kristy mandrak'izay raiso de ioreno ary tany tsara zany filazantsara famonjena zany ndao tena hibebaka ndao tena anaiky atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andevona ny otatsika rehetra ary anaiky ho fenoana ny fanahany masina mandra-patongany eny amin'ny rao any lanitra mba ery anoeratsika ny fakapanahy rehetra sy andehanatsika amin'ny tena fahamasinana andao andray sy orina amin'ny filazantsara ny dikan'izany tsy hijanona hitory en'izany filazantsara zany zay mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny rao any lanitra raha terem-panahy te hanampy anay ianao de mankasitraka anao sahady zay ary raisa orinao ny larana finday amin'ny manaraka indray sika de mbola hianatra zavatra tena mbola mahalinanao hatrany ary rao foana ny fandaharana tao ny havana mantsakaiza entany ny ankonana samy ho tahin'i Jesosy Kristy isika rehetra veloma tokoa